Tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ireo ankizy entina ihany koa ampianarana azy ireo dia eny amin'ny fokontany samihafa eny dia nitondra ny anjara birikiny ao anatin'izany ny fikambanana Solicor na le solidarité corporate eny amin'ny fokontany ampamantanana ary no nisantaran'izy ireo izany hetsika fanampinana ankizy sahirana izany. Ankizy sahirana misy 10 eo tao anatin'ny fokontany ampamantanana no navondro ny fikambanana Solicor na ny solidarité corporate nampianarana mba ahay fakatisy ity ny hafa ary irahina ihany koa mba hifantoka amin'Andriamanitra. Na dia eny amin'ny tontolo ambanivohitra aza no iasan'ny fikambanana dia nojereny manokana ireo ankizy teny ampamantanana. Na any ambanivohitra ilay tanjona iasanay sy le sehatra iasanay dia nisafidy aloha zay atomboka ety Andrenivohitra. Androany eto ampamantanana no fokontany ampamantanana no nisafidinay anampiana andreo ankizy tena sahirana indrindra eto amin'ny fokontany izay nazonay alalana aloha tamin'ny fokontany dia miara-miasa taminay tamin'izany monsieur le CT Iandy dia ny zavatra nataonay androany nampianatra amin'izareo resaka hoe savoir vivre dia propriétaire resaka fahadiovana savoir vivre moa fahaiza-miaina araka ny fatatsika dia tsika tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra dia miaraka manohana ny zavatra atao foana dia miara-miasa amin'Andriamanitra. Taorian'ny fampianarana dia anisy ny fanomezana sakafo ireo ankizy. Niara-miasa tamin'Andriamatoa Andry Andrianjavony moa ny fikambanana Solicor tamin'ny fanatanterahana ity hetsika ity. Tanora manana heritreritra ny hoe fifanampiana ny fototra izay ihany ny fototsy ny fiarahamonina. Raha iresaka fandriam-pahalemana aritsika dia rehefa mifanampy ny manodidina dia mahatsiaro tena hoana sécurité daholo ny tsirairay avy. Ka manentana zany mba hisiany Solicor sy zavatra hafa samihafa ohatran'izao be dia tsy miandry hoe olona mpanan-karena be akory manao zavatra mila marana be vao manao zavatra fa fanampiana ny zava-dehibe. Itoy eny amin'ny fokontany Mandriseza indray ny hetsika fanampiana ireo ankizy sahirana izay sahan'ny fikambanana.